ny kena sa misy délestage za dia tsy misotra milaza aminareo fa délestage dia mbola nisy teo ny antony dia tsotra rehefa laza vaika le izy hoe ny zavatra misy hatramin'izay angea dia fitopolo isan-jato ny herinaratra zay vokarintsika dia avy amilana milina daholo zavatra olo no malahirina amin'ny resaka milina na groupe reny na groupe mandeha amin'ny gazoaly io na mandeha amin'ny fiolo dia zao voalohany akora avy any vela zay viditsika ny solika ampiasaina amin'ireny dia antsika zany a dia miaina amin'ilay fiovovany ny vidin'ny solika misy fotoana niakatra hoe vidin'ny solika dia tsy laitra ny fiakarany vidin'ny famokarana herinaratra zavatra faharoa manahirana amin'ny reny fampiasana mila reny dia zao mamilina azy mety simba le izy ary tsy vitana mety simba fotsy zany fa somaina mihitsy le mila amin'ilay izy ary eo zavatra manahirana fahatelo a azo anampiana kelikeo amin'ilay mamilina azy dia zao miantitra le izy mety ho antitra le izy tsika zany tsy mitsinjo lavitra mihitsy tao anatin'izay 20 taona zay ny barage farany nataon'ny fitam-panjakana tamin'ny 1982 taty aoriana nisy any nataon'ny privé fa nataon'ny fitam-panjakana zany hoe voatelo amin'ny telopolo taona lasa ny farany dia inona natao ohatran'izay isy délestage ara-tsay natao tsy nieritreritra le hoe inona no tokony ho rafitra fototra ilana amin'ity délestage tsika nanana ny masoandro nanana ny rano nanana ny rivotra azo nampiasaina foana tsy mitodika tamin'izany tsika fa tany amin'le mily tsika naleha ary manahirana ary rehefa tena teo hoe olombelona mampiasan'le mila nanao investissement lehibe ny jirama miaraka na fitam-panjakana tamitaona varosoa arivo amin'le groupe varitsila tao marsezy groupe varitsila zany zany rosy na groupe zany maharitra efapolo taona zany mba voakarakara ny tsika tsy ampidimy taona dia tao fa manino fantanina zay mipetraka zany zavatra zany inona nataon'ny filohampirenena za dia efa nilaza fa vatsika ny délestage raha tena namany délestage azo natao fa vola tsy latsika ny $100 millions no mampiasay zay vety eo avelo ndray dia aveo ndray afaka telotona dia verina ny izy hoe eny mety misy any médecine zao hoe manina tsy voavahanao zao le izy fa izao kosa rehefa afaka herintaona roa taona dia vitanao ny vokatry le izy tsy maintsy vatsika le izy efa nomboka namatsika atao zao ny station thermique zany miaraka amin'ny groupe zay napetratsika anakiroa ndray 40 mégawatt eny an-tanan-drano ndray 20 mégawatt eto a Marseza ny tsy ampy dia 50 mégawatt reo zany 60 mégawatt raha tena marina ary zany manana ambo indray le izy zao fa izao tsy maintsy toka ame fitenina hoe gérena ihany zay zavatra zay satria groupe mandeha amin'ny gazoaly reo dia tsy maintsy gérena ihany satria miakatra be koan'ny fampiasana azy tsy tsika ndraiky mampiasa io raha zao tontolo zao fa tadio fa sao dia misy disevitra raiky be dia be ny tany zay io raha mampiasay satria tsy manana rano tsy manana atao hoe ambovo afo amin'ny endrika ny fasona ampiasaina efa milazaiky efa nao avelikely indray mandeha ihany satria masika mitafarakaiky ao amin'ny jirama ny famokarana kilowatt anankiray na coût moyen de production amin'izao fotoana zao dia 26 cents d'euros 26 cents d'euros ny amokarana kilowatt ny facteur aminazy zany hoe ny alohan'ny mpanjifa nefa mpanjifa zay efa milaza hoe efa lafo eo ny andoavana an'io kilowatt io nefa ny any amin'ny facture antsika dia 16 cents d'euros tsy niakatra mihitsy io nanomboka tamin'ny 5 fa nampidinina azy izy tamin'ny taona 5 zany hoe isaky ny mirehitra ijiro io jirotsika mirehitra io misy fakiatoka any jirama misy fakiatoka ny fitram-panjakanao ohatriny 10 cents d'euros isaky ny kilowatt ary io rehefa tambatra ao anatin'ny herintaona le tonga tany amin'ny 700 milliards ariary
ny vetsika matytsika raha ijanona amin'io tsy afaka hifaninana ntsony ny indostriatsika raha ohatra ka lafo ny vidin'ny herinaratra tsy ho tanteraka ilay anam-pariahantsika ny fanomezana jivo na rano ny vahoaka malagasy raha mbola lafo tahaka zany ny herinaratra noho izany dia tsy maintsy ametraka fizavatasa fototra isika dia ny fanaovana projet letsika hoe structurant dia ny énergie hydroélectrique zany efa nanomboka nalefatsika ny appel d'offre momba n'ireo hoe anagarantsika barage lehibe ao samofoka ao volobe ao atetezam-bato maro nefa mandeha amin'izao fotoan'izao ny zavatra tena ngeza be dia le ao anatin'ny fotoana fohifohy ny ametrahantsika ny énergie solaire efa manomboka itsika zao tompoko efa anatin'izay tsika efa tsy hoela dia hita vokatra amin'izay isika ampiasaina amin'ny jirama io nefa ampiasaintsika koa any amin'ny faritra rehetra raha tena jirama tsy natseta tanina fa mifaritra rehetra era Madagasikara ary anisan'ny anankiray ampidirana azy voalohany dia ny hoe le système hybride zany hoe sady mampiasa groupe antsika amin'ny alina ohatra fa ny ataontsika dia mampiasa le énergie solaire hidina faraparaty zany amin'ny telopolo isan-jatany ny vidin'ny famokarana herinaratra amin'izay fotoana izay ka raha miteny ianao hoe délestage eto techniquement zany dia marina ny voalaza ny ministre na ny directeur général ny jirama hoe techniquement dia efa ampy ny entina mamokatra raha mety Antananarivo dia versa tsy mety angeny tena mila manana filana be lehibe any amin'ny faritra dia efa mitady vahaolana isika efa nanome baiko any jirama hoe ny groupe izay efa antitrantotra soy vaovao satria mety mbola sarotsarotra na ny ametrahana ilay solaire na ny ametrahana angovo hafa any fa zay zavatra ngezabe anatin'ny zay ataoko hoe projet structurant en énergie zay satria io dia anisan'ny lara-pahamehantsika eo amin'ny asa fampandrosoana ilainy ny io resaka énergie io fampandrosoana indrindra fampandrosoana ara-toekarena ara économique ara industriale dia io moa zany manapaiza moa dia milaza hoe raha misy 30 cents na investissement ataonao ao amin'ny énergie dia mitondra $1 de valeur ajoutée zay eo amin'ny lafina économique fantatro mpanareo gazety mantsy ty manadiady dia mame chiffre anareo amin'izay ny dikan'izany dia tsy maintsy ataontsika zay ametrahana hoe mitondra fampandrosoana fa araka ny teniko teo hoe tsy maintsy mifaninana amin'ny any velany koa isika dia ampiasantsika zay ampidinana mitetika rehetra ampidinana ny angovo amin'ny vidiny faran'izay ambany nefa koa io angovoa dia afaka mamiasa eo zany tsy maintsy ijerentsika hoe ampiasaintsika ny herin'ny masoandro ampiasaintsika ny herin'ny rano fa misy anankiray zay zavatra ngezabe ary efa eo an-dalana zay ny fampiasana ny antsona hoe biomasse inona le biomasse avy amin'ny alalan'ny fako avy amin'ny alalan'ny hazo na ratsakazo avy amin'ny alalany amin'izao fotoana zao dia hita fa reo zavatra vita amin'ny fataka na bambo reo dia anisan'ny hazo tena énergétique indrindra ary eo anatin'ny enim-bolana na valovolana dia fahitana vokatra dia hoe andao zany no ahelany amin'le toerana zay mila angovo sady miteraka asy zany no azo le angovo hiteraka fampandrosoana ka zay ny ataoko hoe raha mijery lafina électricité somary lavalava rehefa nyzavaka fa tena anisan'ny fanohitra etsika mpandrosoana ny firenena mihitsy ny lafiny angovo mety mbola misy ny faritra sasany angambany ny délestage efa tena miezaka tsika amin'izao fotoana izao fa raha ny eto Antananarivo aloha techniquement sainy amin'ny faritra hafa efa miezaka tsika tokony tsisy tony zany